Vetrany rehefa ny fangatahany Ramatoa solombavam-bahoaka amin'izany hoe fitaterana ny entiny izany indrindra moa amin'ny vokatry nandalova ny rivo-doza ENAO nivondrana ireo rehetra izay mampiasa ny habakabaka eto Madagasikara mba hitondra fanampiana tsy vitan'izay fa mitatitra maimam-poana ihany koa ireo fanampiana rehetrarehetra indrindra avy eo anivon'ny BNGRC entina ny mireo toerana izay nandalovan'ny ENAO ka dia mitatitra momba an'izany Taina Rarson sy Laza Morgan. Mba entina hanampina an'ireo mpiray tanindrazana dia nitsangana ny comité d'urgence de l'industrie aéronautique izay vondronan'ireo mpandraraha anabakabaka rehetra. Nisy ny fanangonana fanampiana ka hatramin'ny maraina teo dia efa nahatratratra any amin'ny 440 tapitrisa ariary mahery ny teti-bidiny fanampiana voangona. Tamin'ity voalohany ity zany zao aloha tsara marina zahay ato ny zavatra noraisina ato amin'ny comité dia resaka don anapiana rehetrarehetra izay olona nanome volana mirera dia nasainay navidy entana arak'izay filana nomeny BNGRC zany hoe nomenay zareo ny lista ny BNGRC dia zareo ihany mividy azy fa tsy misy numéro resina na izany na tsy izany rehefa natambatra ny vidiny entana rehetrarehetra voangona dia eo amin'ny 44 millions d'ariary eo. Izay zany no ampahany voalohany voangonay manomboka tamin'ny volinay tamin'ny zoma sabotsy dia omaly. Ankoatra ny fanampiana materialy dia misy ihany koa ny fomba fanampiana amin'ny endrika hafa izay nataon'ireo orinasa sasany ao anatin'ity komite ity. Mizara roa zany anjara briky ny Cafénal Airport zany hoe fanampiana en nature zany hoe PPM objet dia ny faharoa miresaka fitaterana anabakabaka zany hoe nofoanana zany misy ny exonération ana redevance ho an'ny avion mitatitra le entana makany amin'ny rehetraboina zany. En total zany le izy aloha le izy les redevances d'atterrissage dia anisan'izany ny redevance passager. Na ny assist aviation na ny Airmad dia mandray antanana ny fitoamana n'ireo fanampiana any amin'ny toerana izay ilana azy. Io maraina io no nanainga ho an'ny maro antsetra ny sidina voalohany izay nitondra ny ampahany amin'ireo fanampiana ireo.